Salut, miarabantsika rehetra indray amin'ity alatsinainy ny volana 7 volana novambra 2024 ty. Wow, manantanina ny farany andro ho avy ny krismasy de anao fety indray tsika. Mahafinaritra izarazara aminareo an'ity poste vao maraina vao tonga ty ako tao amin'ny gospel afrika française ty angamba na tsy haiko zay nizarainy ka ty mahafinaritra ipasoavana. Mahafinaritra be mihitsy mijery anazy za tsy mandà mihitsy fa misy kosa zavatra mba tiako ho zaraina aminareo satria namaly atao anatin'ny tao. Raha namaly atao anatin'ny tao de nisy namaly mahafinaritra ana le valiny de mivaliko izy, valiko ohatran'ny famaliko ny olona rehetrarehetra. Tsy teniny anarany fa azo aminareo jerevanao le izy. Ny problème atsika tonga de tsoroko. Za mantsy olona tsy machemo zany mihitsy ny ako, mieritreritra ako, mandalina. Satria zay nampianarina anako zany, OK. Ny zavatra tena mahavoatsika de zao, raha vao misy olona anankiray mi-contredire ny zavatra ohatran'izao de tonga de va boum asina le olona ohatran'ny hoe resin'ny satana sy ny karazany tsy atopoko. Namaly atao hoe azonao atao manao non na miteninao an Jehova. Azonao atao mihitsy satria Moïse nanao. Zay ny relation de davin'Andriamanitra amintsika au fait, le fasahiana ohatran'izay. Zay fasahiana ohatran'izay la sincérité ny ao anatin'ny fonao fa tsy voatery foana hoe anaraka an'izay rehetrarehetra mipetraka ao amin'ny drafitra, zay rehetra mipetraka ao anatin'izay tsy teny rehetrarehetra na ohatran'izany satria resadresaka momba an'ity gospel afrika ty tsy ratsy ny zavatra teneniny fa marina satria miezaka ako manao témoignage ny zavatra niseho tamiko, OK? Zavatra niseho tamiko no ho zaraiko aminao androany. Est-ce que nanao record sa tsy nanao? Tsy haiko. OK. Tsotra ny zavatra ho teneniko anao tsy hoe akory aho tia rà na koa hoe tia roiroy na tia ady. Fa raha nahita an'ity posta Facebook io napetraky ny groupe Africa français ity tsika de tsara be mihitsy naraka ny teneniko teo hoe si tu quittes l'église à cause de quelqu'un, c'est que tu n'étais pas venu à cause de Jésus. OK, on est là. Je suis d'accord avec lui au fait, OK. Marina be tsy azo lavina ny zavatra teneniny satria tsy azonao lavina mihitsy zavatra teneniny. Rehefa nahita an'io aho de namaly ohatran'ny teneniko anareo teo satria tsara be koa ny valin'ilay nametraka azy teo hoy hoe averitsika mot par mot ny zavatra ny teneniny ao amin'ny blog sy asafia de fako amin'ny blog sy ny asafiako ty zavatra ty ao amin'ny RFM TV, RFM 2A TV na hoe https rfm2atva.com satria iresaka zavatra mety anafitohana anao ao anatin'ity zany, OK? Nefa zavatra ao anatin'ny famarinana. Alohan'ny iresako anao an'izy ty de tsotra hoa simple. Raha ohatra na hiteny aminao hoe ny arivo taona irahantsika amin'Andriamanitra de zavatra tsy apozonao zany mihitsy satria misy règlement de compte be da be mihitsy ao anatiny au fait. Ary efa manomana an'izay Andriamanitra, efa miomana am'izay izy araka ny fahalalako anazy, isy règlement de compte eo zay tsy apozonao mihitsy, ny règlement de compte goavana be mihitsy ary tsy mamenatra anao miteny an'izany. Misy règlement de compte eo, OK? Mety ho ka ianao izao ny voalazany tena namaly nametraka an'le poste hoe tena amin'ny foko manontolo no anetanako anao mijery an Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy, OK? Vao hiala any an-trano ianao de omany ny fonao sy ny fanahinao iona am' Jesosy, oui. Anao ve ny solomaso ny fibanjinana azy, oui. Itafio ny fifaliana amin'ny fanetrehany fa na ireo izay mety ho tsy mahafinaritra anao aza manjary ho tonga fifaliana, oui. Ho anao satria samy olona vonjena isika sy namindrana foa ianareo no miara mandray ny fahasoavany. Tsisy mandà an'izany mihitsy, tsy azo lavina ary mahafinaritra be. Fa kosa le olona nametraka an'ity gospel afrika ty tiako tenenina aminao kely hoe y a un jugement dedans. D'accord? Si tu quittes l'église à cause de quelqu'un, Jesosy anie tsy nanery atsika mihitsy. J'ai le droit de quitter l'église à cause de quelqu'un. D'accord? Mety manafitoana anao zay afaka miala ao anatin'ny fiangonana quoi à cause de quelqu'un. Be da be mihitsy zany ary zavatra tokony ho fantatritsika, OK? Tsy voatery satria tsy misy tsy tianao koa ao anatin'ny misy olona tsy tianao koa ao anatin'ny fiangonana. Raha miaraba ianao
nefa omena lamosina de tsy verina zany ao raha indray mandeha indroa intelo tsy manina fa indimy inenina ça veut dire zany hoe tu ne seras pas la bienvenue ao anatin'io fiangonana io de aleoko mijery fiangonana hafa mandeha 45 km miala eto amin'ny misy anah koa mandeha mijery fiangonana hafa 45 km ok mampalahelo zany ok faharoa raha misy intérêt an'izy ireo ady aminao de tadio fa miakatra traty mihitsy ny sofin'izy ireo de mitodika mijery anao izy rehetrarehetra satria maninona misy intérêt-ny ao aminao ao ok mety manafitoana anao izy ty fa eritrereto tsara mihitsy zay isika olombelona zay ny namaliko anazy madame White de naporisikatsika anatona groupe kely anao fiangonana kely anaty fiangonana zay ozako namaliko anazy c'est mon avis personnel de misy namaly tao fa tsy maninona tsara misy mamaly ao tsara tiako be zany le zavatra nataony satria mianime an'le débat ok manomboka eto de tiako ny milaza aminao fa zava-mitranga amiko ireo zavatra reo tsy olona iray na roa fa betsaka ok mety ho diso aho izay no anisan'ny olona farana izao anisan'ny olona farana zay tena tsotra fa fantatro avy hatrany raha tsy mety amiko ny zavatra ampiseho anahako fety ok raha omena lamosina raha miarabanao na hodinao itsoahana miezaka ianao mitondra fanatsarana ao anatin'ny fiangonana nefa atao tsintsinina miala mihitsy ny ahako ao anatin'ny komite miala mihitsy ny ao anatin'ny komite tsotra be zany tsy tezitra aminao izany mihitsy tadio tsara fa Jesosy tsy tezitra aminao zany mihitsy tsy tezitra aminao zany mihitsy Jesosy satria raha hitondra fanafitoana anao reny zavatra reny tsy hisy mihitsy ny concentration ahafahanao mandeha makany am-piangonana mba fantatrao fa firy nisan'ireo tanora miala ao am-piangonana no nitoetra antsika membre izay efa ela no nipetraka teo manao didi-jadona mampiseho zavatra tsy mety ary hitan'ny tanora reny misy namanay anankiray mpianatra tao a Poitiers tao nanao participation be mihitsy izy tao anatin'ny fiangonana nandray anjara nanampy ny ankizy sy ny karazany lasa tany États-Unis feno tatouage tsy makany am-piangonana tsony satria maninona misy zavatra hitany tsy nety tao ary efa niteny tamiko izy misy zavatra hitany tsy nety tao ary tsy te hiverina tsony izy mampalahelo lasa feno tatouage izy mampiseho ny atsaratarehany sy ny bikany izy de lasa manao ohatra ny Miss Ordre lasa mandeha bikini sy ny karazany amin'ny sariny amin'ny Facebook mampalahelo fa tsisy ninina azotsika atao satria zanak'Andriamanitra koa satria misy zavatra tsy tatiny nampiseho an'ny membre ao anatin'ny fiangonana nefa milaza ny tenany hoe marina tsy tenenao hoe inona ny zavatra ny tenen'le olona na ny diakra mijerijery anazy ao anatin'ny fiangonana no mahatonga anazy lasa ohatran'izay misy anankiray koa namanay mbola kely izy de milalao miaraka amin'ny jeune mpitarika JA de sageny hoe ampifona zay eny amin'ny loalikany de nisy érection le bandy hatramin'izao le zazakely lasa marary rehefa lehibe izy lasa mitanjatanjaka lasa mifoka sigara lasa mampiseho nono sy ny karazany reny satria zay ny zavatra nampiseho anazy ao anatin'ny fiangonana ary tsy mamenatra izy misy règlement de compte goavana be any amin'ny arivo-taona any fa tsy te hiresaka aminao tsony ahako zany zavatra mizaka zany de hitan'ny masoko tadio tsara araka ny teneniko anao teo toetratsika efa membre efatry ny elo io firy ny tsy te hiverina intsony satria mahita fiatsaram-belatsy ao anatiny ao misy par exemple misy tasy eo amin'ny tandra be eto amin'ny aninanjanako vavy farany eto ngeza be mihitsy de misy fiangonana anankiroa eto Québec matetika zay de mandeha maraina misy problème amin'ny maraina amin'ny ankizy satria atao akilabao le ankizy entre ankizy saminy ankizy de tsy tamana tsony le ankizy côté ilany koa de misy ny amin'ny ariva de atao hoe groupe de misy ramatoa
nivoaka de niresaka tamin'ny zanako vavy kely hoe ino tandranao eo amin'ny ananao tsy zanak'Andriamanitra ianao. Ça ne se dit pas ça. Tsy mety miverina ny ariva tsony ny zanako faravavy na lahelo hoe zany ve ny tranon'Andriamanitra. Nefa taddio tsara fa io zanako faravavy io no anisan'ny olona mitondra anay miverina mivavaka. Verina mivavaka hoa, verina mivavaka. Mavita mivavaka 45 minutes alohan'ny atory. Efa leo ianao mihaino anazy fa izy mavita mivavaka 45 minutes nefa zany no zavatra ampisehon'ny membre ao anatin'ny fiangonana misy atsika amin'izao fotoana zao. Mamenatra zany aleoko miala de mandeha any amin'ny 45 km ano any. Tena problème manomboka eo ireo zanako anankiroa de tsy te hiverina ao am-piangonana intsony fa lasa misy clan ao anatiny ao. Tsy resaka aminao satria tsy anaratsy fiangonana mihitsy ny ahako fa misy clan ao anatin'ny fiangonana. Ary zay le teneniko anao hoe misy règlement de compte be mihitsy miandry atsika any ambony any amin'ny arivo taona. Règlement de compte ary efa mamiomana amin'izany Andriamanitra sy Jesosy amin'izao fotoana zao. Misy zavatra izay nampiseho anahako mety manafitohana anao. Satria asa nomena ana le izy efa niteneniko teto indray mandeha le izy fa tsy sahako no miteny anazy. Matonga ahako mitsoka foana. Tamin'ny 2005 de déclaré hoe diabétique satria mavita misotro coca 2 litre isan'andro tamin'ny mbola nanao baolina tany Madagasikara. 2 litre isan'andro de rehefa tsy nanao sport tsony de nidéclassé ny diabète type 1 de marary de lasa mitsondrona sy ny karazany. De nisy zavatra nampiseho anahako tao anatin'izay hoe jerevo. Efa niresaka an'izay tamin'ny olona teto ahako jerevo ty zavatra ty. Niala tany amin'io toerana io ahako. Isaky ny sabata gâteau sur gâteau. D'accord? Hena matavy. Sakafo mibongongana be sy ny karazany rehetra reny, tarte sy ny anana rehetra no entintsika avy any Afrika, ny culture. Ary kivy anao raha teneniko inona no mahatonga ny fotsioditra tsy miverina tsony ao anatin'ny fiangonana satria betsaka loatra le culture tafiditra ao. Mahatonga ny zareo mandeha aty amin'ny sud. Rany mandeha aty amin'ny fédération sud aty à France fa tsy mijanona amin'ny fédération nord satria misy zavatra tsy tatiny ao en fait. Tsy mamenatra miteny an'izany. Règlement de compte be mihitsy ao anatiny ao. Taiza anao mbola nahita hoe fiangonana anankiray mifidy loholona teo premier loholona de mifampitory any amin'ny tribunal raha tsy ao anatin'ny fiangonantsika. Tsy ny Jesosy mamonjy ihany no tratra fa zavatra nitranga teo amin'ny fiangonantsika zany zavatra zany. Mamenatra fa zava-misy. Ary culture avy aiza le izy tsika afrikanina no mitondra an'izany tompoko. De raha nampiseho anahako io de miteny anahako ny fanahy masina hoe io ny asanao. Mety hiteny anao hoe off teniteny foana anao tsy tompoko. Io ny asanao. Miaraka amin'ny ahako indray mandeha indroa intelo de tonga saina ahako. Matoa narary de ampiseho anahako hoe jerevo ane sahanao ve miteny amin'ireo hoe tokony hiverina amin'izay nareo miala amin'ny zavatra ohatran'izao rehefa andro sabata. Tsy saha tompoko. Tsy sahako. Tena tsy saha mihitsy ny ahako fanangina fotsiny. Sahako fanangina fotsiny ahako. Nangina satria na izarako mbola ao anatin'ilay sady matahotra no hiteny de nitsoka ahako. Niala tany France ahako de tonga eto Québec. Tamin'ny voalohany nafinaritra be fa indray mandeha indroa intelo mahita ahako lay gâteau be sur gâteau isaky ny sabata, pizza sur pizza, hena isaky ny karazany rehetrarehetra eny, miena matavy sy ny karazany. Tsy vonona antsika tompoko andray an'ilay fiovana ara-pahasalamana. Tsy mbola vonintsika aza mandangy. Tsy mbola vonintsika satria zavatra nomen'Andriamanitra anahy io hoe teneno fa hatramin'izao tsy samy teny satria maninona raha miteny de jerevo nahazo anahako. Vao niteny indray mandeha de io mivaly teny azoko. Io ny tenenin'io namako tamin'ny namaly an'io anina io ohatran'izao mivaly teny azoko aty fa tsy tian'ny olona ianao. Satria maninona miteny ny fahamarinana. Mila miovitsika. Mila mandeha makany amin'ny fotoana tokony hitsahatra any anniversaire zany, zany fetifety zany, zany inona filazana zany rehetrarehetra zany mila ahena tompoko. Mila ahena. Fa rehefa miteny an'izany de tsy tatiny ny hafa satria maninona
satria mbola tiatsika le zavatra ao fety tsy afaka miteny mihitsy ianao raha ho tonga tampoka amin'izao Jesosy inona ny azontsika atao tompoko tsy misy avelako eto ito angamba satria lava loatra fa samy mieritreritra tsika mahafinaritra ana le valy teny satria ahafahako miseho sy mampiseho anao ny zavatra ny asa izay nomena anahako nefa tsy sahako no miteny anazy amin'ny vatana ao anatin'ny membre ny fiangonana ao fety tsy sahako amin'ny zavatra alefako alehako any amin'ny groupe kely alehako amin'izao koa dia mahita zavatra tsy misy afa-tsy ny afrikanina ihany tsy malala ny hafa rehefa mijery anazy ahako rehefa mandoatra sakafo izy dia mibombongana be ohatran'izao ny anazy mianakavy satria za mandeha any afaran-droatra tsy mikritika ahako tsy mikritika ahako fa manao constatation ahako no mijery no mandinika miakatra be ohatran'izao mihitsy ny viliany nefa ny aty ariana mbola be da be ny tsy nihinana azonao zany hoe mbola tsy vonona mihitsy ntsika ary aseho an'Andriamanitra na isan'andro aseho ny fanahy masina na isan'andro hoe maninona ianao tsy miteny raha tsy teny ianao dia ho asoroko aminao io asanao io dia omeny hafa zany hoe le danse le talent mba omeny anahako mba hiteny fa tsy sahako tompoko tsoroko aminao zany tsy sahako fa eto amin'ny internet asa mbola tsy sara mbola ataoko amin'ny teny frantsay le izy satria maninona mbola tsy vonona ny ova itsika ao anatin'ny atao hoe mandeha amin'ny alalan'ny fiovana ara-pahasalamana zany hoe ny sakafo mila miova tanteraka tadio tsara fa nisy zavatra nitenen'ilay namako zay lo olona ny adago miasa miaraka amin'ny AWR niteny izy hoe tadio tompoko fa mahatonga ny Adama sy Eva tsy nijanona na nahazo ny say edena dia ninona ny sakafo tadio tompoko fa ny tonga antsika tsy hiditra any amin'ny fiainana mandrakizay andovan'ny fiainana mandrakizay dia ninona sakafo misaotra anao any ianao hatramin'ny farany tsy misy resaka baiboly mihitsy ny tianao fa ohatran'ny témoignage kely tiako tenena aminao ny asa tokony ataoko nefa tsy vitako ary malahelo ahako satria mbola matahotra satria mbola tsy vonintsika andray an'izay fiovana lehibe izay hoe mila ajanona tanteraka ny gâteau sur gâteau ny sakafo sy ny karazany rehetra satria zarany mbola tia an'ilay izy na dia miezaka ary ahako manao indray mandeha isan'andro any mihinan-kanina zany hoe maraina ohatran'izao hihinana zao amin'ny sivy tsy mihinana trony raha tsy rapitso amin'ny sivy nefa tsy vitako no miteny amin'izany amin'ny membre fianakaviako hiatrika ny fahatongavan'i Jesosy miala tsiny tompoko misaotra anareo ny ianao hatramin'ny farany